tonga teto amin'ny ministèren'ny miasa zay androany a zahay avy ao amin'ny komity mitandro fahitsiny nanao fanapariana ny plan de mise en œuvre ny stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030 ny antony anaovana an'izany moa dia satria ny paikaditsika dia natao a azahoana vokatra zany hoe approche axée sur les résultats ny ahafahantsika manao an'izay dia mifampidirana an'ireo asa tokony ho atao any amin'ny drafitr'asa PTA ny ministera tsirairay dia nanao an'izay fanapariahana zay teto ministèren'ny miasa satria tsy kisendrasendra zay zavatra zay satria miasa nametraka ny DIPC voalohany direction de l'intégrité et de la prévention de la corruption tamin'ny ministère rehetrarehetra noho izay engagement ministèren'ny miasa izay dia tonga eto zay dia manantena fa isy ny fiarahamary miasa ary fampitantana ny komity mitandro ny fahitsiny sy ny miasa amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Makasitraka an'zareo avy ao anatin'ny CSI moa zany nanao an'izay fampahafantarana na vulgarisation na PME izay fampiasana teo zay makasika anay eo anivon'ny ministère fambolena sy fahaleovantena sakafo moa zany dia anisany manome lanja bebe kokoa raha ny resaka fisorohana amin'ny kolokolo ny fampiasana amin'ny herinandro ihany zahay dia ametraka ao anatin'ny PTA deuxième trimestre an'izay tondrozotra zay fampizarana teo amin'ny CSI teo zay raha resaka PME ny fampiasana.